Salama, tonga soa eto amin'ny page crypto trading mada. Ny videontsika hatrany dia momba hoe ny tsara fantatra zany raha débutant amin'ny sehatra ny trading. Dia resaka marché financier zany atao amin'ity na marché boursier, zany hoe resaka bourse en général. Dia ho jerentsika inona moa zany atao hoe produit financier, ny acteur financier. Dia amin'ny farany tsika mijery ny atao hoe marché des crypto-monnaies. Dia mialohan'izay aloha dia manasa anao hitsidika ny page Facebook crypto trading mada. Page ity moa zany dia manao vulgarisation momba ny investissement en bourse, indrindra fa ny trading crypto-monnaie. Raha mbola tsy misabony amin'ilay page ianao sy j'aime dia manasa anao j'aime an'ilay page dia cliquena ity bouton ity. Dia raha vao vita zay dia manasa anao koa hanao abonnement. Cliquena le bouton abonnement. Dia raha vao vita le abonnement dia cliquena ity dia atao hoe favorisana le page. Amin'izay anao mahazo notification foana chaque misy vidéo publienay eto amin'ny page dia actualiser. Dia ndeha rô mba ahafantarako anao, misy épisode anankiroa efa nipublieko eto amin'ny page. Ny voalohany tamin'ny mois de mars dia manao fanazavana ankapobeny ny atao hoe crypto trading, zany hoe inona tsara moa ny atao hoe trading, dia inona moa ilay hoe crypto-monnaie. Dia zany épisode voalohany vidéo eo amin'ny 15 minutes eo. Dia misy lien HD ty amin'ny YouTube raha te hijery vidéo HD anao. Dia misy épisode 2 koa zany publieko tamin'ny herinandro. Ty indray resaka fika fanaovana analizy amin'ny trading bitcoin moa zany ty en général. Dia miresaka momba ny analyse fondamentale, analyse technique, manazava fohifohy ny tao hoe bougie, ny hoe support résistance, ny figure chartiste, ny indicateur maromaro toy ny volume, ny fijerena tendance toy ny moyenne mobile, Ishimoku, ny momentum toy ny RSI sy MACD na MACD. Vidéo eo amin'ny 30 minutes eo manazava n'ireo indicateur sy ny fanaovana analyse amin'ny resaka crypto trading. Dia araka ny lohahevitra antsika androany dia jerentsika aloha ny atao hoe marché financier. Marché. Quel est le rôle des marchés financiers? Ny atao hoe marché financier, tsena na physique na virtuel, ahafahan'ireo investisseurs na hoe ireo traders manao négociation na titre à l'achat ou à la vente. Dia zany tiako tsindriana en général zany ny atao hoe marché financier dia toerana na physique na virtuel ahafahan'ireo investisseurs minégocier titre. Zany hoe misy titre na actif moa zany filazana azy na produit financier zay négocian'ireo investisseurs. Fa tsindriana kely fotsiny raha vao resaka bourse dia misy ny atao hoe marché primaire dia misy ny atao hoe marché secondaire. En général matety pitranga zany dia marché secondaire ny naovana négociation. Zay zany raha zavaina fohifohy ny marché financier. Dia raha tsika voalohany amin'izay ny atao hoe produit financier. Produit financier moa zany dia misy karazany maro be le produit financier. Misy ny atao hoe action, action des entreprises zany. Zany hoe misy société côté en bourse, zaraina maro, zaraina ohatra hoe zaraina tapatapana zany le société dia mahazo action. Dia zany hoe raha vao te participer amin'ny société ianao, tanao investissement amin'ny société ianao dia mividy action ianao amin'ilay société. Dia misy koa ny marché des devises. Marché des devises zany forex moa zany tena filazan'ilay marché des devises. Dia misy ny euro, ny dollar. Dia misy ny marché des crypto-monnaies toy ny bitcoin, ny ethereum, BNB sy ny sisa. Dia misy koa ireo produits synthétiques na produits dérivés. Dia mandeha amin'ny site ny trading view. Ny hoe ho antsika izay mbola tsy malala zany trading view. Trading view dia site izy io fanaovana analyse rehetrarehetra na resaka produit rehetrarehetra zany, na action na devise na crypto na ireo produits dérivés izay mi-existe. Tapenao trading view amin'ny Google na ianao amin'ity vidéo ity efa misy lien napetraka ao. Clique an'ity lien ity. Ity zao charte na graphique na bitcoin zao ity tamin'ny vidéo farany. Dia miditra anatin'ny trading view ianao dia mila manokatra compte. Ninazy zao ity zany compte efa nisokafako. Dia mankany ianao mandeha amin'ny hoe graphique dia ohatra hoe dia tafiditra ianao izay. Dia azavaiko tsotsotra amin'izay amin'ity graphique ity. Raha vao tafiditra anatin'ilay graphique ianao dia mahazo an'ity courbe ity.
Ty zao ny korombana bitcoin ty mizara roa. Aty ambany axe des temps, izany hoe fotoana évoluen'le prix. De aty amin'ny axe ny ordonnée prix. De raha ohatra zao tsika jery ny koroban'ny Apple de APL no tapena amin'ny barre de recherche na hoe Apple de avoakany. De mety maromaro reo satria misy produit dérivé miaraka amin'ireo. Zao na Apple zao côté à Nasdaq de le Nasdaq zany jerentsika. De ohatr'izao zany koroban'ny évolution ny action ny Apple amin'izao. De ohatra zao hoe te hijery ianao ny koroban'ny action ny Facebook de Facebook ny raha tapenao eto de zay côté à Nasdaq satria Facebook à Nasdaq côté à Nasdaq de iny zany koroban'ny Facebook, zany hoe ny évolution ny prix an'ny Facebook zany no hitanao. Ohatr'izay koa ny devise ny marché des crypto-monnaies sy ireo produits dérivés. Dinona amizay le acteur de marché. Le acteur de marché de misy ny atao hoe le acheteur, le mpividy sy le mpivarotra. De entre le mpividy sy mpivarotra misy ny atao hoe market maker. Ny acteur financier moa zany raha zavaina tsotsotra, misy zany le prix, ty zany le prix. De normal moa zany raha ohatra ianao mpividy acheteur de mitady prix moramora foana. Hoe ohatra hoe eto zany le prix tadiavinao. De le mpivarotra indray mitady prix ambonimbony ihany le mpivarotra. Ohatra hoe aty zany le vendeur. Mitady zay lafolafo foana zany nataon'le mpivarotra. Ny ataon'ny market maker amin'izay de mitady point iray iraisan'ireto acheteur sy vendeur reto zany ny ataony. Zany hoe proposer ny prix zany hoe aty raha ohatra hoe vidinao ty produit ty de aty zany vidiananao prix vidiananao anazy. De raha amidinao ty prix-nao de alatsaho kely angamba aty ny amarotanao anazy. De reny no atao hoe commission na sprid ampiasain'ireto market maker reto. De ireo market maker reo natao hoe courtier na broker. Fa ny asany dia mampifandray ny mpividy sy ny mpivarotra. De jery amizay tsika natao hoe marché de crypto-monnaie. De zavatra tokony fantatra voalohany le fipetraka an'le marché crypto zany tsy mitovy amin'ny marché traditionnel. De petraka amin'ny atao hoe blockchain zay ny marché crypto-monnaie satria tsy mandalo banque zany le marché crypto fa anatina technologie blockchain zany le crypto-monnaie no mipetraka. Zany hoe mila jerenao voalohany ianao raha ohatra te hanao tradingana crypto. De mila fantarinao ty blockchain ty. De intéressant be ny fijerevana an'ity technologie blockchain ty satria hitanao ny mampiavaka ny blockchain par rapport amin'le marché traditionnel. Ireo broker crypto. De eto amizay eto koa mila mitandrina inona moa zany ny broker na hoe ireo market maker amin'ny sehatry ny crypto-monnaie. Na hoe ny plateforme d'exchange moa zany filazana azy amin'ny monde-na crypto. Plateforme d'exchange. Misy proposition reto nataoko recherche. De misy ny Bybit, ny Femex, ny Prime XBT, ny FTX, ny 2DEX, ny Binance. De misy mampiavaka azy ireo plateforme d'échange ireo de indraindray koa zala manome bonus. Ohatra zao Bybit zao mizara hatramin'ny 1600 de bonus. De ny frais ty koa mila jerena satria ohatra zao Coinbase zao tsy ao anatiny le Coinbase zao lafo be ny frais ny trading omeny zala de za moa zany tsy de mampiasa Coinbase. De misy koa ny atao hoe méthode de dépôt. Zany hoe par virement bancaire ve sa carte crédit sa crypto. De ny nahy manokana moa zany dia crypto-monnaie ihany no déposé koa raha manao dépôt satria raha manao par virement carte bancaire na carte de crédit avy aty Madagasikara dia somary ambonimbony ihany ny frais alain'ireo banky aty. Tsy hoe mana carte visa ianao amin'ny déposé mipetraka any amin'ny banque internationale. Ny koa zany mbola misy sarany koa reto carte dépôt bancaire mandeha amin'ny 3 à 10%. Raha vao Madagasikara moa zany possible mahazo amin'ny 20%. De misy critère farany koa resaka effet de levier. X100 zao an'ny Bybit. Raha te ianao hanokatra compte amin'ireny ianao de
Manasa anao ajery an'ireto lien, asiko lien ao amin'ny description ao dia ao ambany ao dia cliquenao re lien reo dia ao anao manao inscription. Fa ny anahy moa zany le proposeko ihany sao mampiasa Femex satria anisan'ny plateforme simple faran'izay tsotra anaovana trading ny Femex raha ohatra hoe débutant ianao. Fa ny Bybit sy ny Binance somary complexe ihany. Dia 2DEX aty zao vaingana kely le ronina nanao bonus na bienvenue mandeha amina $10 angamba raha tsy diso. Dia asiko lien koa amin'ny description. Raha ohatra ka hoe manokatra compte amin'ny 2DEX ianao dia masy bonus $10 dia afaka tonga dia ampiasainao anaovana trading fa tsy azo retirena le izy. Izay zany ny plateforme d'échange na broker proposé. Ny fidy ny ireo paire outradena satria raha vanao trading ianao dia tsy zany hoe fidy actif outradena zany. Dia manasa anao jery an'ity site aty coin market cap. Coin market cap dia anatin'ity coin market cap ity zany no ahitanao ny capitalisation an'ireo crypto-monnaie manerana ny marché zany satria ny crypto-monnaie maro ny crypto-monnaie fa ato no ahitanao hoe iza no ambony capitalisation. Ity zao zany hoe 9398 exactement ny isany crypto-monnaie. Dia koa afaka jerenao an'ireo manao arnaque na amin'ireo faux crypto-monnaie. Raha ohatra ka tsy anaty listan'ny market cap ato izy dia mampiahiaza ny crypto-monnaie. Dia reto daholo izy misy ny atao hoe bitcoin zany izay mitana aloha larina voalohany izay mandeha amin'ny 1000 milliards de capitalisation. Ny Ethereum manaraka an'izay capitalisation mandeha amin'ny 260 milliards. Binance Coin na hoe ny BNB, ny XRP, ny Tether moa zany dia stable coin zany hoe tsy miova ny courny ity zany. Ny Dogecoin, Cardano, Polkadot, Bitcoin Cash, Litecoin sy ny sisa hitanao ato daholo ny ireo crypto-monnaie. Na dia afaka manao recherche koa ianao na par capitalisation nanaovanao recherche na par prix na par iza no performante anatin'ny 24 heures sy na une semaine ainsi de suite. Dia ato koa misy natao hoe catégorie raha te jery koa ianao misy natao hoe DeFi na hoe finance décentralisée na hoe decentralized finance moa zany izy amin'ny teny anglisy. Ny NFT na ny non fungible token. Ny écosystème Polkadot satria ny Polkadot manana blockchain manokana. Ny écosystème Binance na hoe ny Binance Smart Chain satria ny Binance koa zany namorona blockchain anazy manokana. Dia ny Earth Finance blockchain hafa koa ity izay ahitanao rehetra zany tonga dia hitanao ato. Dia eto mampirisika ho an'ireo débutant te hahalala ny crypto-monnaie dia ato no jerenao. Ohatra ny Bitcoin zao jerentsika dia cliqueko dia Bitcoin aty dia ny ampisehony ato avoakany ato daholo ny momba ny Bitcoin. Ity zany market cap io ohatrany hoe raha ohatra hoe société izy dia ohatrany hoe chiffre d'affaires na société zany fa amin'ny mondina bourse izy dia market cap ny filazana azy. Ohatrany hoe total na vola mihodina anatin'ilay crypto. Dia ohatra zao ny Bitcoin zao androany tsika miteny zao dia eo amin'ny $55,000 eo. Dia ato izy manome résumé na courbany par rapport amin'ny dollar moa zany anaovana an'ity. Ity zany résumé ny courbany Bitcoin nanomboka tamin'ny 2014 tany. Courbe des prix par rapport en dollar. Dia jereva nanomboka tamin'ny 2021 sy dia niakatra tonga dia niakatra be mihitsy ilay courben'ny Bitcoin. Dia ato koa afaka zozenao hoe ohatra hoe 2018 no mijery dia ampisehonao ohatr'izao. Dia ato koa izy manao proposition ho an'ireo te hanao trading amina ohatra hoe paire zao Bitcoin USDT dia amin'ny Binance ataony voalohany ato. Dia misy koa natao hoe critère de confiance sy ny liquidité. I koa zany important be amin'ny resaka crypto marché amin'ny resaka trading crypto. Ty resaka liquidité ty sy resaka indice de confiance ty. Dia le volume négocié.
Dia aloha zany mitady plateforme likida kokoa, zany hoe manana liquidité, manana capital ambony be, dia amizay tsy de mihena le volatilité an'le crypto-monnaie. Coinbase Pro. Dia eto koa zany marina fa le prix an'le bitcoin tsy mitovy raha vao miova plateforme d'échange ianao. Ohatra zao Binance zao $55 300, $304. Fa amin'ny Coinbase Pro izy Coinbase dia 55 468. Zany hoe tsy mitovy zany le prix négocienao an'ireo crypto-monnaie reo. Dia ato koa misy ny indice de volume en pourcentage. Dia ny Binance moa zany tena manana volume ambony indrindra. Dia ato koa zany misy vaovao. Nisy raha namana zay nanontany tato amin'ny commentaire hoe inona hono amin'ny commentaire inona le équivalence ny calendrier économique amin'ny marché de crypto. Ny équivalent amin'io angambany dia ity, satria ato anatin'ity market cap ato misy ohatrany hoe misy index change raha ato ny resaka vaovao dia afaka mijery vaovao ato ianao. Raha ohatra hoe misy news ohatra hoe resaka bitcoin dia ohatra hoe last news rehetra dia vaovao farany dia ity no Alexandre aty ohatrany hoe projet angambany io. Non, tsy projet. Afaka jerenao ato zany projet avenir ny bitcoin. Fa bitcoin moa zany tsy dia misy projet fa le crypto-monnaie hafa. Ohatra zao Ethereum zany jerentsika. Ny Ethereum zao manana projet satria izy amin'izao manao mise à jour na blockchain, manao migration amin'ny Ethereum 2.0 dia possible hitata zany ny vaovao mikasika an'izay. Ny Ethereum news possible hitata amin'ny makasika an'le projet. Tsy tadidiko moa zany fa misy anglais zay fijerena an'izay hoe raha misy projet mandeha dia hitanao ato daholo ny makasika an'le projet. Ohatra hoe misy ity ka izy ICO calendaire. Ity zao misy anisan'ireo fizarana airdrop sy ny resaka ICO projet mianga amina resaka crypto dia ato koa hitanao vaovao mikasika an'ireny. Ohatra hoe projet zany APN zany, tsy haiko inona zany APN zany. Student Coin zany zao misy ICO tsy hoe ela amin'ny 1er mai ninazy ny ohatr'izay zany dia market cap. Fa marobe ny option ato afaka jerenao. Misy hoe watchlist, ny portfolio, les ventes calendaire, ty angamba le calendrier économique. Avril 2021, Européen Blockchain Convention Virtuelle 2021. Misy koa ny équivalent amin'ity coin market cap ty, coin gecko zay ny anarany, coin goico. Nalotsika na ohatra Google. Équivalent amin'ity coin market cap ty coin goico, coin gecko. Dia ity coin gecko ty koa milisté an'ireo crypto-monnaie fiable. Ohatra zao ity zao pari capitalisation. Raha te hijery ohatra anao hoe inona zany crypto-monnaie performante anatin'ny 24 heures dia filtreko ty dia ny zany horizon zany tena performant, zany hoe niakatra 37% izy androany. PancakeSwap ny Binance zao ty 26% ny performance ainsi de suite. Maro be koa misy plateforme d'échange, ny actualité, ressources. Sady ohatra ny en français ity. En français ty misy français zany ty avantage ty coin gecko ty zany dia misy extension.fr dia en français daholo. Ohatra hoe coin PancakeSwap zao tsy fantatra inona moa zany hoe cake zany dia ampisehoana aty zao izy dia marché crypto-monnaie dia site web officiel pancakeswap.finance. BSS Scam ty ny blockchain nanaovan'ny contrat. Reto ny page Twitter, Telegram sy ny tariny. Dia ny token inona moa zany ataon'ilay token dia manao resaka décentralisation
Échange décentralisé zany dia zany hoe tsy centralisé fa décentralisé. De manao koa izy manao hoe automatic market maker, zany hoe manao programmana broker automatique tsy mila intervention hier farming, zany hoe afaka manao farmingna crypto ianao, zany hoe le reny ohatra hoe mana crypto ianao de ohatrany hoe atao farming, ohatrany hoe ambolena zany le crypto de mahazana vola atao amin'ny épargne aty a. Ny blockchain Binance Smart Chain, ny blockchain misy anazy de manao decentralized finance koa izy échangena token, zany hoe token à base-n'ity Binance Smart Chain zany anamoran'ity PancakeSwap ty. Hitanao atiny description ny courbany de farany angambany raha hijery map indray ianao de misy indray ny atao hoe coin 360 zay. Amle manao trading moa zany tena lavana an'ity. Ohatra hoe isan'andro ianao de jery mapina marché-na crypto-monnaie, satria efa nitenentsika tamin'ny voalohany mandeha amina 9000 crypto ny miparitaka anatin'ny blockchain any de tsy fantatra intsony ny ataonao de hitanao mijery map. De natao an'ity dia manao ohatrany hoe vue générale ny crypto-monnaie rehetrarehetra. De hita moa zany ny Bitcoin ny tena midomine, zay $55,000 amizao tsika miteny zao hita koa raha vao menamena izy dia misy perte zany ny ato en 24 heures ohatrany performance ty en journée. Raha maintsomaintso izy ohatra zao ny BNB zao plus de 15% androany, zany hoe nakatra 15% ny performance ny BNB androany de mandeha amin'ny eo amin'ny $580 zany ny prix zao. DOT ainsi de suite. De ato koa afaka jerenao ohatra hoe performance ny Bitcoin ohatra anatin'ny un mois ohatra. Ny Bitcoin rehetra fa ny crypto-monnaie rehetrarehetra dia ny Bitcoin zao 1% ny performance le hita anatin'ny ray volana tato ny Ethereum moa zany de 35%. Zay angamba ny vidéontsika androany de averiko farany raha ohatra hoe mbola tsy misabony amin'ny page ianao nahita an'ity vidéo ty de manasa anao hanao j'aime sy hanao abonnement amin'ny page. De raha misy fanontaniana de aza misalasara manoratra amin'ny commentaire na izy valiana direct eto na valitsika amin'ny vidéo farany manaraka. De ny vidéo tsika ny resaka vulgarisation moa zany izy ty, de manasa anao hanao partage sy zara anatin'ny groupe any. De zay indray ny vidéo tsika androany.